namangy sy nampahery ary nivimbina solon-tsakafo ho an'ireo naratra vokatry ny fipoahana grenade tetsy amin'ny hopitaly Ravoahangendrina Valo Lanosy ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny toerana mahafoloan'ny université amin'ny Mahajanga azy i Rabeza Zafera Antoine rehefa nahato tamin'ny andraikiny taorinan'ny Savorovoro tany toerana tsy nisy nikorotana tamin'izany. Nanoho ny hetsika miaro amin'izony ankizy sy miady amin'ny herisetra atao mikolonga madinika ny fikambanana Tambobe amin'ity taona ity. Arahinao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny herinandro. Ny Antsiprian'izay avy hatrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hiara-bananao amin'izao takarivan'ny alady faharoa amin'ny volana febroary izao. Manasanao mpananjana anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka politika avy hatrany, namangy sy nampahery ary nivimbina solon-tsakafo ho an'ireo naratra vokatry ny fipoahana grenady tsetsy anosy ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina omaly ariva tetsy amin'ny hopitaly Ravoahangy Andrena Val. Nanameloka ny fihetsika feno herisetra ataon'ireo tsy mataho-tody vita izao abibiana matsiravina izao Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ary nampatsiahy ny fandraisana tanana manontolo ataon'ny fitondrana malagasy ny fandaniana rehetra manodidina ny fitsaboana eny amin'ny toby pitsaboana izany. Nambarany fa ny asa sosialy izay ataony tahaka itony dia adidy sy andraikitra izay hosahaniny ka hotohizany amin'ny maha-reny malagasy rehetra manontolo azy. Dia mbola tsy fantatra aloha hatramin'izao fa mbola miankina amin'ny fizotra ny raharaha rehetra eto amin'ny firenena ihany koa ny fijeron'ny gouvernement sy manaraka an'izay jeren'ilay izy. Mazava ho azy moa sosial tsy maintsy atao foana na amina première dame amin'ny première dame. Vaovao sosialy kosa no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Manomboka mirona amin'ny asa sosialy ny orinasa mpivarotra vokatra fahitalavitra amin'ny zanabolana iray eto Andrenivohitra. Ny akan'ny village de la Joie no safidy voalohany ka 520 ireo nahazo tombotsoa amin'ny fanampiana entina manokana ho an'ireo mpianatra. Nisy ny fandraisana anjara an'ireo mpanjifa tao anatin'ny fanampiana entina ho an'ireo ankizy ireo. Fanazavana mahakasika izay. Kojakoja na hoe fourniture scolaire no natolotra par rapport Madagasikara anatin'izany kojakoja zany cahier, stylo, crayon, gomme sy ny lacret sy ny zay kojakoja rehetra anatin'ny fianarana. Kamboty raha tsy madiso amin'ny roapolo angamba ny kamboty tena taizainy matory sy mihinana mihitsy mandritry ny taona ray mihitsy. Fa ny ambony zany dia olona mpianatra manodidina zay tsy afaka hiditra amin'ny resaka fanabeazana zay hiditra an-tsekoly moa zany maromana kokoa dia io centre io mihitsy miandraikitra azy na ny sakafo isan'andro na ny stylo sy ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra. Vaovao avy any faritra kosa indray, vaovao avy any Mahajanga, nangina ny fitakiana nataon'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny asabotsy lasa teo, ny lamima araka izany, ny tao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga omaly. Omaly moa izay andro izay nametrahana tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny toerany amin'ny mahafilohan'ny universitén'ny Mahajanga azy ny professora Rabeza Zafera Antoine rehefa nahato tao amin'ny andraikiny tao arian'ny Savorovoro tany an-toerana. Mitatitra ny vaovao avy any an-toerana ary ny mpanao gazety Hervera Manatsoa. Tamin'ny fitoroasana erikely no nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidina Amborovy Filibert Tsiranana ny filohan'ny université professeur Rabeza Zafera Antoine omaly asabotsarivo. Nisy avy hatrany ny valan-desaka ho an'ny mpanao gazety tena mpatongavana izay nilazainy amin'ny famahanana ny orana université eto Mahajanga. Manao antsoavo ao amin'ny mponina eto Mahajanga amin'ny famahanana ny orana satria tsy vitan'ny olona iray hoy izy ny famahana izany ka ilaina ny fifanomezan-tanana tsirairay. Atsangana ihany koa hoy ity tompon'andraikitry ny université ity ny komisiona hanao ny fanadihadiana momba ny raharaha iny mba ahafantarana ny tompon'antoka tamin'izany. Ny tombotsoan'ny Mahajanga sy ny université hoy izy no katsaina ary vahaolana maharitra no apetraka amin'izany. Ny université Mahajanga no fitaratra amin'ireo université hafa manerana ny nosy ka irosa amin'ny fampandehanan-draharaha amin'izany no lahara-pahamena hoy hatrany ity filohan'ny université ny Mahajanga ity. Averina koa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba ao amin'ny kampusy mba ahafahan'ireo mpianatra manao ny fianarana. Fa nitondra ny fanazavana ihany koa ny professeur Rabeza Zafera Antoine mikasika ny
famoana ilay degré navoakany ministera ny fampianarana ambony sy fitsaroana avant science izay tamin'ny fatongavany taty ny 12 janoary teo. Navoaka ny fanapahan-kevitra fampiatoana iny mba ahafahana mandamina ny raharaha hoy izy izay hita fa nikorotana tokoa ny tetapitapitana ny Mahajanga tamin'ireny toe-javatra nisy teo anivo universitény Mahajanga ireny. Raha ny vaovao voaray farany moa dia ny volana Desambra 2012 sy 2020 no ifarana izay fe-potoana iasan'ny profesora Rabesa Zafera Antoine izay. Rehefa nilavon'ny maso ivo frantsay intelo ny fangatahana visa napetraky ny nidony raha monjy ny zanany teratany frantsay marary any Frantsa efa nilamina ary efa miandry ny antso avy amin'ireo tompony andraikitra ity mpanakanto ity amin'izao fotoana izao. Fanazavana misimisy kokoa no arahintsika. Oui, efa en train m'étudier les dossiers zahay ozy rô kataoko fa mbola veriko ndray matokony fahendreny monsieur le consul anaraka la loi française et surtout le droit de l'homme parce qu'il y a la loi aussi qui commande Nini Dunia qui commande même le monsieur le consul. Lafiny social kosa indray tsara ny fiara-miasa teo amin'ny rafalimanana hery PDS teo aloha sy ny fianakaviam-ben'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra na dia enitaona aty aoriana aza vao nifakahita indray izy ireo ka nitsirian'ny fikambanana afaka iray isika izay ivondronan'ireo mpiasan'ny CEA sy ny fokotany miisa 2017 Marjona no mitatitra izay vaovao izay. Nanosika ny PDS n'Antananarivo teo aloha rafalimanana hery ireo mpiasa ny commune mivondrona ao anatin'ny fikambanana afaka iray isika izay ahitana an'ireo fokotany 2017 amin'ny fanohizana ny andraikitra efa nataony tamin'ny taona 2020. Fahasahina mandray andraikitra no lalina makany amin'ny fampandrosoana ary entitra eo amin'ny fitantanana ny renivohitra. Mila mitantana toteny zany ny mpiasa satria organisation zany no mila petraka tsara miaraka amin'ny coordination zany hoe fandrindrana asa zany satria misy zavatra mifampiankina ao ohatra ny resaka fakisiloto dia miara-miasa eo akaiky ny mpiasan'ny commune sy ny samyva entité samihafa reo mikasika amin'ny fambovoizana dia eo ihany koa ny fandrindrana asa miaraka amin'ny police nationale, police municipale, ny lehibe any mpitatitra, ny mpamily sy ny olony fitaizana ny olona hoentina. Zany rehetrarehetra zany zany mila fandrindra, mila coordination tsara mihitsy. Raha vao mandeha ily io dia tsy milamina foana. Indrindrindrindra ny ataony vao mpiasan'ny commune zany raha vao tsy toteny tsara le mpitatana dia manjary miravoravitanana le mpiasa. Maro ireo izay mpitondra ny tantana ity Antananarivo renivohitra ity fa tsy nisy nitondra fanovana izany. Azagaga atsika satria zarazarain'le foto-kevitra tsy mitovy zany mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra ka any dia lasa tena ohatrany hoe tsy mipetraka le asa tena tokony ataony dia tsy vita ny tokony anaovana azy ny asa. Fanapahan-kevitra tsy nahitam-baly ny mety hirotsahan'ny rafalimanana hery ho be ny tanàna Antananarivo renivohitra nefa hita sy taratra izany fa lalina mizotra makany izao fivoriam-be ny arahan'izy ireo izao. Ireo fitom-baovao nandritra ny herinandro izay no diavintsika iny kosa no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao indrindra ny mahakasika ny vaovao politika sa tao an'ny antoko mpanohitra izay niarahana tamin'ireo ministra sy ny ministera maromaro mahakasika indrindra ny resaka fanoherana ny fitondrana moa izany sy ny fiavian'ny filoha vaovao Hery Rajaonarimampianina avy any Addis Abeba. Noho izany ny fitondrana ankehitriny dia tsy maintsy manome fahalalana ho an'ny mpanohitra ny fanjakana raha ny voarakitra ny lalam-panorenana. Ny sata manokana ho an'ny mpanohitra izay manokatra varavarana hafa anaovana fanoherana mba hisorohana ny fidinana an-dalambe. Ankehitriny efa manana ny toerany ny antoko-mpanohitra raha ny fanazavana izay nentin'ny ministra ny atitany. Voalaza ny lalam-panorenana ihany koa fa sy olom-bavim-bahoaka tsy misy fepetra izany ho mpikambana d'ofisy eny Tsimbazaza ny mpitarika ny mpanohitra ary manana olona ihany koa izy ireo eny anivo ny andrim-panjakana samihafa. Efa manomboka hita ankehitriny ny ady seza momba izany. Izy anefa no tena mpanohitra amin'izao fotoana Jean-Louis Robinson, Andry Rajoelina samy amin'ny kilafy ady hevitra izay misokatra ho an'ny rehetra izany. Ao amin'ny ministeran'ny atitany mametraka koa ny programan'asany ireo antoko na vondrona toko milaza ho mpanohitra ireo dia rehefa avy eo zareo samby zareo ihany mifidy ny ho lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Raha tsy mbola mametraka ny programan'asany politique générale de l'État ny prime ministre
vaovao zay eo raha mbola tsy vita izany famelabelarina izany ao amin'ny assemblée nationale tahaka ny fanao dia mbola tsy afaka mandray ny dossier na fanambarana na déclaration ny mpanohitra ny ao amin'ny ministère ny atany. Manana ny heviny manoloana izany ny mpanao politika ho an'ny ministra ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana dia tokony isy ny fifanarahana indrindra ho an'ireo mpanohitra ireo mba isy ny fivondronana ho azy ireo mba ahafahana mamaritra marina hoe iza ny tena manana izay fanoherana izay. Atolazaina zany amin'izao fotoana izao eo andalam-panorenana ny fanoherana eto amintsika ka avela izareo ivondrona ary anana ny rafitra mazava tsara dia anjaran'ny parti politika zany no sy ny regroupement politika no manapa-kevitra atoato amin'izay zavatra zay fa anagnana ny Madagasikaratsika. Ho an'andray matoa vaovao Benjamin indray dia ny mazava ny azy fa tokony isy ny fifandiniana satria ireo olona izay tena manana ny foto-kevitra ampovoatra ny firenena tokony hipetraka amin'izay sehatra ny mpanohitra izay mba tsy ahafahany mpitondra mivily lalana. Le fanoherana za ilaina azy io ilaina mba karazana arofanina mba tsy briko amin'le satria tsika metraka tany tandalana ka le mpanohitra zany lasa gardien ny fampiarana an'izay ny mpitondra ametraka fampiavana amin'ny pirenena le mpanohitra lasa mpanaramaso gardien zay. Mbola tombatombana no betsaka raha ny tsy fifakazoana eo amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina ankehitriny sy ny fifampitsipahana eo amin'ny Pomban Robinson Jean-Louis sy Marc Ravalomanana. Iza no hiaraka amin'ny mpitondra, iza no hitarika ny mpanohatra hatreto aloha ny azo antoka dia ny mpiaradia etsy amin'ny Macron no tena hita fa laharana voalohany amin'ny fanoherana. Nanomeny loko ny filoha Rajonary Mampianina omaly. Ny fiajina amin'ny kolikoly sy ny fametrahana fitsarana tsy azo ivalozana no tanjony razoina andresaka nataony mila mametraka tany tandalana sy demokratika mivelatra amin'ny ankolafikery rehetra noho izany. Ary io zany le rafitra tiany ry zareo izay apetraka amin'ilay hoe demokratika hoe raha mba azo atao ivelanana amin'ny ankolafikery samihafa dia izay no atsika manapa-kevitra n'izany zavatra zany efa mivisika ny hevitra mahakasika amin'izany fa dia tsy maintsy hojerentsika lalina n'izany zavatra zany. Tsy noresahany kosa omaly ny mikasika ny fananganana ny gouvernemanta sy ny fanendrena ny prime ministre. Anangana gouvernemanta mampiseho taratra ny fampiavana pirenena hoy izy ka miandry ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka ao anatin'izany. Nanamafy anefa ny filoha fa tsara ny fifandraisany amin'ny filohan'ny teteza mitandry Rajoelina izay efa fantatra fa miandry ny toeran'ny prime ministre. Fifandraisanay sy ny président Rajoelina dia milamina ny fiona tamin'ny président Ravalomanana dia tsy nisy vonoverina niaraka tamin'ny sadeka ve tsika dia filaza amin'ny sady hoe tsy araka aminareo indray zay raha izay fanazavana izay azo heverina fa ny sadeka mihitsy no mbola manilika ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana. Ny fifanarahana misy hatramin'izay raha teo nametraka fa azo ny ataony miverina eto Madagasikara rehefa hita fa tsy ampisy korotana izany fepetra izay mbola ajaina hatramin'izao. Raha ny hoe ny fampiodiana ny président Ravalomanana misy ny fampiavana fa zadiny ihany koa fa misy ny fitoniana izay tsy maintsy kendretsika. Raha moa dia efa mivoy an'izay foana hoe roapolo tapitrisa ange zao ny olona jereko hoe tsy maintsy izay no toko vaindohatra raha aloha hojerena miandalana ilay lafiny anankiray izay niteneniko teo. Anao ahoana ny lanjan'ireo filoha teo aloha ireo sy ny mpanaradia amin'ny fanendrena ny prime ministre izy ireo izay samy manana solombavam-bahoaka raha ny vokatra vonjomaika hatreto. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray dia ny resaka bois de rose sy ireo azo sarobidy ary ny tatitry ny ministry ny varotra no nalaza tamin'iny herinandro faraparan'iny indrindra moa ny alakamisy sy ny zoma farany teo. Misy 10 ireo conteneur an'andramena no giazana ny taona 8 alefa nambenana dia tsy hiavoloha. Hatreto anefa dia nahitana fitombona izany ka dia ny tompona andraikitra ny ivony sampandra rano ny ala aza tsy mahafantatra izay voatahiry anatin'ireo conteneur ambony ireo.
raha ho an'izay taona 7 izay no resahana dia taka izao ny antotanisa voaray teo amin'ireo tompona andraikitry ny ala tonga dia ny antoerana mikasika ireo azo etsy avoloha ireo. Contenera misy 5 izay ahitana andramena izay tsy fantatra moa ny isa mazava, saingy manana avo 2.7 metatra toratelo izany. Bois de benne 7.7 sy 750. Bois de rose izay miparitaka ivelan'ny contenera 7.7 sy 800. Planche palissandre 700. Rondin palissandre 300. Traverse palissandre 5 sy 700 sy 700. Anomboka androany ny asa fitsiriana izay aritra 2 andro ka hosokafana ary ho averina isaina avokoa ary fantarina ny ao anatin'ny contenera tsirairay avy. Aorin'izay kosa dia isy indray ny fanidina ny contenera izay atrehan'ny vaditany. Raha marihana hoe ny androany ny asa atao androany zany dia zao hoe hojerena ireo contenera ireo zay lazaina hoe misy bois de rose eo anatiny. Efa nanao ny étape procédure maromaro zany izahay hoe naka taratasy tany amin'ny tribonaly ary dia naka huissier sy juriste sy avocat zany anao constat le entana dia desoden'ny lizy aloha zany ijeriny ao anatiny dia aveo indray amin'ny resoden'ny lizy raha ilaina nanaovana zay aveo. Dia zay zany tiako ambara amin'lizy zany hoe misy fombafomba ara-dalàna zay tsy maintsy narahana moa ahafahana mahatongavana amin'izao. Fa tsy hoe atao inona akory na atao inona fa arakarak'izay mbola résultat ny inventaire anaovan'ny zareo ministère eo zay vao fantatra hoe atao inona na atao inona izy fa zao manao inventaire fotsiny aloha. Na izany na tsy izany dia miparitaka ireo azy tsy avoloha raha ny fanazavana dia efa nisy nefa ny tolobidin-droa natao ny taona 8 sy 2 izay tsy fantatra mazava ny isan'ireo lafo. Aorin'ny fanisana kosa dia isy ny trano fitehirizana tsangana mba tsy siny ny fahasimban'ireo azo ireo. Raha ny mbola tazana teny an-toerana dia tsy ny contenera ihany no hosokafana fa misy ihany koa ireo trano fitehirizana entana izay somary ambany ary tsy fantatra mazava inona ihany koa ny ao anatiny. Bidy sy mikatona tanteraka manto ireto trano ireto ary mbola miandry ihany koa ny fanokafana azy. Produit bois précieux, bois de rose zany soit izy nalefa tany aminay soit izy nalefa tany amin'ny R3A ny teto Tananarivo na RTS eto fiadanana zany. Ny stock nalefa taty talohan'ny 2008 daholo zany. 2005 voalohany nampidirana bois de rose teto voalohany zay saisie tany Mazanga 10 conteneurs dia napetraka atao Mazanga izy teo amin'ny misy ny banque centrale amin'izao fotoana izao. Dia amboarina banque centrale io dia tsisy toerana ametrahana azy tao Mazanga zany satria ilay toerana ao amin'ny direction régionale ny environnement forêt kelikely ihany. Dia voatery tsy maintsy nalefa taty Tananarivo izy dia ny présidence moa tamin'izany fotoana izany nangataka mba ho alefa aty amin'ny palais-ny avolozana izy. Na izany na tsy izany dia efa nitanterahana afaka maly ihany koa ny fitsiriana natao tetsy amin'ny lapam-panjakana Ambohitsirohatra ary hita fa maro ny fahasimbana izay tsy maintsy harenina. Ankoatra ireo andramena dia anisany notsirihana ihany koa ireo traktera izay mbola eny an-toerana. Andrasana ny anivy ny ministerin'ny fambolena mba hitondra ny fanazavana sy ny antotanisa mikasika ireo fitaovana ireo. Tsy tokony andrasana ela ihany koa moa ny fanisana ireo andramena any amin'ny faritra izay miparitaka indrindra ireo izay efa nogiazana. Eo amin'ny sehatra anatiny ny sedra olona andavanandro ny ponina noho ny tsy fahampiany ireo entana ilaina, voamarika manokana tao anatin'izany ny vary, foto-tsakafon'ny malagasy, nahitana fienana hatramin'ny 20 ny vokabary teto an-toerana tamin'ny taopambolena 2024, 2024, voaterina nafarana vary avy any ivelany, 4 taona arak'izany tamin'ny taona 2024, raha 2 taona izany taona 2024. Tao ihany koa ny fanaraha-maso ny kalitaon'ireo entana niditra teto an-toerana hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka entana mahery ny 10 taona arak'izany no voatery nodorana raha mahery ny 5,000 sy 2 alina isa no nesorina teny an-tsena tsy azona midy intsony. Efa nisy ihany koa ny fametrahana ny filan-kevitry ny fifaninanana ahafahana mametraka fifaninanana madio eo amin'ny tsena anatiny sy avy any ivelany. Tao anatin'izany ny famolavolana ny lalàna ny fifaninanana izay mbola mila aroso eo anivon'ny parlemanta. Voaretsaka manokana tao anatin'izany ny fanomezan-danja ireo indostria malagasy. Ny fanjakana eto an-toerana zany dia mamporisika ny mpandraharaha eto an-toerana indrindra moa ny orinasa eto an-toerana mba hamokatra tsara afaka hifaninana amin'ny any ivelany tamin'ny farany teo zao zay teo anivon'ny gouvernement dia niresaka mihitsy hoe tokony mba omena atao hoe
avantage manokana nga zay ny ilazana azy ny orinasa malagasy ahafahan'izy ireo mivelatra ohatra hoe manafatra machine izy fanavaozana ny machine de production na ny ireo zavatra kojakoja ilainy ao amin'ny famokarana zany dia mbo hamorana ahena ny aba misy azy ireny nafoanana mihitsy raha ilainy zany. Eo amin'ny varitra ivelany kosa niezahana nampidirina tsikelikely isehatra eo amin'ny tsena iraisam-pireneny Madagasikara toy ny COMESA, ny OMC ary ny APE ao amin'ny vondrona Europeana. Anisan'ny dikana goavana ihany koa ny varitra amin'ny alalan'ny internet izay efa afaka atao eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Faran'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny varitra. Raha miresaka lafiny sosialy kosa indray tsika dia nalaza tamin'iny herinandro faraparana iny ny resaka kolikoly eo anivon'ny fitsarana. Fitsarana moa izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atao mpitsarana tamin'ity taona 2024 ity. Teo ihany koa ny resaka polisy-pirenena sy ny fahatratrarana ireo rongony maromaro teo ny Ambatomaro sy ny tanàna manodidina n'Antananarivo. Fanadidina makasika izay no arahintsika. Tsy misy samy teny avokoa ireo rehetra manandrara atao amin'ny fitsarana. Rehefa anontanian'ny mpanao gazety momba ny trangana kolikoly efa niainan'izy ireo na dia ambara aminy aza fa afenina ny endriny. Midika izany fa saripady ary tena atahoran'ny ankamaroan'ny mponina mafy izany hoe fitsarana izany ary matahotra ireo manandrara ety amin'ny tribonaly fa sao isy fiantraikany amin'ny rarahan'izy ireo ny filazan'ny marina momba ny trangana kolikoly. Manamarina izany anefa nitatitra avy amin'ny afrobarometra izay mamaritra fa 7.5% mponina no milaza fa misy kolikoly eny anivon'ny fitsarana. Ary mbola ambony noho izany ny eo anivon'ny polisy-pirenena izay mifamatotra amin'ny asan'ny fitsarana. Sady mampisaraka ny fahatokisan'ny olom-pirenena tsotra ny fitsarana nefa io tranga io fa indrindra ihany koa mampitarazoka ny raharaham-pitsarana. Raha ny fanazavana azo tetỳ amin'ny fitsarana kosa nefa nisy fampian'ny antota taratasy matetika no mampifangongony dosie tsy voatsara. Dia io zany no tiana marina hoe amin'ny ankapobeny hoe inona moa tena zany zavatra any dia misy ny antota taratasy nady izay nanaovana fangatana fandravana nefa mbola tsy tonga aty amin'ny fitsarana tapo ny antota taratasy nady. Eo koa ny fehiteny fandravana izay mbola tsy vitan'ny mpangataka. Eo koa ny fehiteny fiarovana izay tsy vitan'ny olona izay mipiaro tena. Eo ny dosie ny antota taratasy nady izay tsy mbola vita rapport zany na vita rapport fa tsy mbola vita fitansan na inventaire. Dia eo koa ny antota taratasy nady dosie izay tsy vita fehiten'ny fampanaovana dia amin'ny fitsarana tapony. Ho an'ny eto anosy manodidina ny 520 hatramin'ny 520 eo isan'andro ny olona miditra ponjavonjy maika rehefa tena mandeha ny raharaham-pitsarana. Olon-tsotra ireo fa ankavitsiana kosa no maheno hoe nisy mpitsara na tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana niditra ponja noho ny kolikoly na ny andony hafa. Araka ny fanazavana voaray nandritra ny fanokafana ny tao-pitsarana 2024 ho an'ity taona ity zany antota taratasy nady amin'ny raharaha ady madio miisa 7.793 amin'ny 12.704 tamin'ny taona lasa no mbola miandry fitsarana fandravana didy. Ho an'ny fitsarana adieloka kosa ny 7.703 amin'ireo 12.704 no mbola miandry izany. Efa ho 520 mahery ny mpivarotra rongony tratran'ny polisy-pirenena tamin'ny taona 2024 iny teto an-drenivohitra, saingy mbola misy hatrany manao izany. Provy izany fa antom-pivelomana mahavelona ity raharaha ity. Ny patron sy ny mpanambola nefa tsy mety tratra fa ireo mpivarotra trano no sarona. Vaovao avy any amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantaran'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomely Tsianosy any Rakototiana Martin 27 taona mpivarotra rongony eny amin'ny faritra Manakambahiny Ambatomaro. Nidina tena toerana omaly ny polisy ary tratra teo am-pivarotana rongony tao an-tranony ilay rangaha. Rehefa natao ny fisavana ny tranony, nahitana rongony 770 fonosana ary 500 ariary ny fonosana iray izay alaina amin'ny vidiny 300 ariary izany eny amin'ny faritra Iva na Tomadinika iny. Omaly ihany, lehilahy iray hafa ihany koa fantatra amin'ny solona anarana hoe Bosco izay malaza ratsy amin'ny famarotana rongony eny amin'ny faritra Manjakara iny no tratra teo am-pivarotana ka rehefa nosavaina ny tranony dia nahitana fonosana rongony miisa 270. Alainy 5,200 ariary ny sachet iray izay ahavitany 30 fonosana amin'ny 500 ariary ny iray. Mampirikoditra ny tarehimarika tamin'ny taona 2024. Efatra faingo 7 taona ny rongony tratran'ny polisy, menaka rongony 730 litatra no sarona, saingy tsy nisy patron na iray aza niditra ponja. Saika avy any amin'ny faritra Atsimo nosy avokoa ireo rongony ireo araka ny fanadihadiana natao.
eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia ny fisian'ireo lozam-piarakodia teny akady fotsy sy ny fanehoan-kevitry ny CIRGN momba ny bomba no nalaza tamin'ny faraparan'ny herinandro iny. Talohan'ny fanokanana ny filoha vaovao Eratsonary Mampianina dia efa nisy ny anjo voaray teo anivon'ny mpitandro ny filaminana fa hisy loza hitranga. Tsy nanaovana fanambarana pahibe maso anefa izany. Entitra tamin'ny fanaramaso ny mpitandro ny filaminana saingy nitranga ny tsy napozina. Bomba mahery vaika mitovitovy tamin'ireo nampiasaina tany amin'ny tranon'ny filohan'ny CES sy tetsy tsy azo tafo tamin'ny taondasa raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Mandritry ny fanaovana andrimatoa filoham-pirenena ny fianianana eo Mahamasina. Misy aza nilaza fa hoe raha azo atao dia haimory fa hisy raha mandrika ao Mahamasina ao. Ny zavatra hita moa zany teny toerana dia grenade zany, grenade offensive zay fabrication russe zay vita tamin'ny firaisana sovietika teo aloha zany no nisy nitoraka zany. Dia iny zavatra iny no niteraka fipoana zany dia misy ny éclat dia misy koa ny souffle filazana azy ka natonga andreny ratra ireny. Ary ny zavatra hita zany amin'izao fotoana izao dia mitovitovy marika ny grenade rehetrarehetra navoaka teto Antananarivo na ny tao amin'ny nanodidina isany andrimatoa filohan'ny CES zany na ny teny amin'ny total teny bureau tsy azo tafo iny. Tambazotra mpampiororira ihany arak'izany no heverina fa nahafahana ny loza. Mety ho tsy fankasitrahana ny filoha vaovao ihany koa no anton'izany raha nambarany mpitandro ny filaminana trany. Io moa zany dia ny fahitana azy rehefa tsy tafiditra tao amin'ny stade Mahamasina zareo na nanodidina Mahamasina akaiky dia koa satria zavatra efa saika nataony dia nanao an'io ataontsika hoe coup d'éclat io moa zany lazana azy. Nanao ny coup d'éclat io anamarina zany raha ny fahitana azy aloha fa tsy makasitraka ny zavatra natao tao Mahamasina. Matoa nanao ny zavatra iny misy sy fankasitrahana zany. Mpitandro ny filaminana telo tonta ny tafika ny miaramila ary ny polisy no misana ny famitorana amin'izao fotoana izao. Raisina tanandro ihany koa ireo manam-baovao izay entanina mba hiantso ny laratarby 03404 319 86 izay mandray ny antso 420 amin'ny 420 ora isan'andro. Raha nisy kely dia olona maro no mety ho naratra vokatry ity fiara tapaka isatra ity avy any ambony. Tsy hafa nanoatra intsony ilay sofera na dia ny antsoantso araka ny filazan'ireo nanatry maso azy ka izao nidona tamin'ny fiara ny jirama izao. Le za zany le nidina miakatra avy aty ambony aty dia totena any ambony any dia za le miakatra avy aty iny izy ny tapapare avy any dia le sofera moa efa nioraka le sofera fa zany hoe za tsy afaka nialaka tao ankandrify le tomobile dia tonga dia tsisy hafahana niala dia voadona le rétroviseur fa zany hoe tsy dia naninona le izy. Naratra le raha misesy le sofera ny tena naratra be fa le madama vofa tsy dia tena vobe. Nandeha sosososy be avy any le tomobile dia le tomobile dia le jirama niemitra dia mitominy avoarina le jirama dia latsaka ao ambany dia zareo to dia raha miseo mivaky be aloha moa le taxi indray le oriny ohatry ny pataka be eo kaiky ny oriny. Le madama le feany lazana le désevol nitsotsotsy be avy any ambony avy any dia le sofera le iny le tôbile jirama nandeha hivoaka dia hitany mitovitra tonga dia mitovitra be tany. Tampoka ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny manodidina ny fiavian'ny loza. Efa nisy trangan-javatra teto amin'ity trano ny anjeran'ny fiaran'ny jirama ity raha ny fanazavan'ny mpiaramonina. Mafy dia mafy le soka angamba tsy fantatra izay mahazo andreo reo fa tamin'io toerana latsahan'io tomobily io asaroko tsara angamba tamin'ny heritrona angamba an'iny isan'le trano may be fampitadiavana be tato Andravoangy teto Andravoangy. Tsy ampoizina tokoa ny loza hitranga eny an-dalana ny azo atao dia ny miaino mandrakariva sy mitandrana hatrany indrindra amin'ireo lalana tery ho an'ny mpandeha tongotra. Lafo ny fanatanjahantena kosa indray ao amin'ny resaka fitom-baovao dia notanterina taminao nandritran'izay herinandro izay ny fiadiana amin'ny tompon-dakan'ny Afrique teo ihany koa ny fiadiana amin'ny baolina lavalava ny arana tamin'ny Maki Senior. Fanadidina sy ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay no raha itsika.
Irarakopana ny lalao tsapa ho an'ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny bola lavalava na ny maki mialohan'ny fedina ny otompitaka ny Afrika sokajy 1A atao eto amintsika amin'ny farany volana Jona hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao amin'ny titona ity izay resaka izay. Akoatra ny fifidiananantsika atsy amin'ny nosy lareno amin'ny tapaky ny volana Jona dia andrato lalao eto amintsika ihany koa ny kluba afrikanina tatsimo iray araky ny nambaran'ny filohan'ny federasiona malagasy ny bola lavalava hatrany. Mbola tsy voafaritra ny anaran'io kluba io saingy inona fa ekipa manana ny maizy azy no alefan'ny federasiona afrikanina tatsimo aty Madagasikara uyatrany Rakotomalala Marcel filohan'ny federasiona malagasy ny bola lavalava. Nambarany ity farany fa aorin'ny fiadinany tompon-dakany Madagasikara na ny topo ity no anomboka amin'ny fampivondronana ny maki isika eto Madagasikara. Hatramin'izay dia 3 volana no nanomanantsika ireo lalao lehibe tahaka itony. Amin'ity dia utaperina mihitsy ny efa-bolana tsy ankiato anaovantsika izay fanazara-tena izay uyatrany ny filohan'ny federasiona malagasy ny bola lavalava. Iara isala amin'ny fanomanana ireo mpilalao voafantina andrafitra ny maki de Madagasikara irafalmanana Bertin na i Bertin Zout mpanazatra nasional voalohany sy Philippe Canitro mpanazatra ny Zimbabwe tamin'ny taondasa tsy misy fandraisany intsony ity farany sy i Zimbabwe raha ny fanazavana hatrany araky nambaran'ny filohan'ny federasiona hatrany nefa tsy dia mahatoky loatra zato isanjato izany anefa ireo mpilalao sy ny mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy ary maniry ny tsy tsabahany lalina amin'ny fanomanantena ny maki izy ireo raha ny fanazavany ireo mpilalao hatrany. Libia sy ny kitana maintin'ny Ghana no anakatona any Indien fatelo amin'ny fedina ny tompon-daka ny Afrika ny kanina 2014 fionana hotanterahana raha pitso azabotsy voalohany volana febroary taona 2014 izy ity ao anatin'ny kianjan'ny Le Cap any Afrika Atsimo no anatanterahana izany. Ekipa tao anatin'ny vondrona se no nisy ireto ekipa roa ireto nandritra ny fantsanana teo amin'ity lalao ity raha tsy ivona ny vokatra azony izy ireo tamin'ny izay mandroso izay dia ady sahala arainoray ity famaranana ity zany no tsotsoromamba isarahana ho amin'izay rapitso zay ka tsy maintsy ho fantatra izay mivoaka ho mpandresy eo amin'ny kitana maintin'ny Ghana sy ny ekipa libianina. Raha iverenina kosa ny lalao manasadalana tamin'ny alalan'ny fandakanany Tirobio avokoa no natafita ny libianina sy ny Ghanianina ny alarbi lasa teo. Libina nilitian'ny Zimbabwe tamin'ny isa 14 rehefa nisaraka tamin'ny ady sahala samy tsy nisy nitoko ny andaniny sy ny ankilany nandritra ny 90 minitra ny lalovana sy tao anatin'ny fepotona indromiditra izany. Iadiady araka izany ity lalao eo amin'ny fionan'ny Libia sy ny kitana maintin'ny Ghana raha pitso ity. Amaranantsika izao fampahalalam-baovao izao ary ny lafin'ny kolotsaina nangina ny fikambanana tambobe izay miaro ny zon'ny ankizy ary miady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy tamin'ity taona ity. Efa nomboka hiasa ny fikambanana amin'ity taona ity raha ny fantatra ny fampiarahaba tetsy amin'ny ivotoerana ara-kolotsaina Antsavola izy ireo omaly. Mpanazavana. 2010, 2002, 2005 satria tany amin'ny taona io dia nirongatra mihitsy le ray aman-dreny teraka mihitsy manao le herisetra ho an'le zanany fa amin'izao fotoana izao le jolahy manao le herisetra ho an'le ankizy dia efa mba memena aloha izy amin'izao fotoana izao zany surtout ho an'le ray aman-dreny teraka tsy miala amin'le resaka thème hoe ady amin'ny herisetra ho an'ny ankizy dia isy reo podium izay ho atao ihany eo amin'ny esplanade tovy any tamin'ny taona 2014. Dia iny fampahalalam-baovao ara-kolotsaina koa no entiko amaranana izao fampahalalam-baovao izao isaorany ianao tomboky lasy tomboky vavy nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tomboka.